Lalambo makasika ny kanto izay ihany fa ny hosodoko ny Dinambara no santarina omaly sy ilay varotra fampirantiana ny asa tanan-draparivo sy ireo namany maro mpanao hosodoko amin'ny faharoa ny volana desambra moa vao hifarana fomba ofisialy izay hetsika nasongadinana ny kanto malagasy izay. Sangan'asa miisa 7 izay nikirakirain'ny mpanakanto mpanao hosodoko miisa 9 no aranty etsy amin'ny Garsorano manomboka omaly. Isan'ireo tompony andraikitra amin'izany Raparivo Rainy sy ny zanany izay efa antonany maro no nilona tao anatin'ny hosodoko. Nomena ny lohateny hoe avy seho ny hosodoko ny fampirantiana. Maneho ireo karazana tontolo sy fiainana fahita andavanandro ny hosodoko izay aranty ary ao anaty endrika klasika no ahitana azy ireo. Ny mampiavaka azy voalohany aloha zany dia hoe ireo artista enina izay mandray anjara dia saika tena hoe tsisy afa-tsy hosodoko io mivelomany. Ka amin'izao hoe fotoana ny farany taona izao zany dia hoe mety misy olona maniry mba te hanana ny sangan'asany mba hampiaingony tranony satria mety mandray vahiny sy ny karazany. Dia fotoana zany mba hitsidiany aty zany satria saika tsy hita any amin'ny galeria zany ny sangan'asan'ireo artista ireo. Ny sary hosodoko an-tanotolo zany dia lafo satria voalohany indrindra aloha ilay akora ampiasain'izareo zany dia tena ilay akora natokana ho an'ny sangan'asa mba ho ateza ilay amin'ny teny frantsay hoe film art. Dia ireny loko ireny nefa amin'ny vidiny lafo daholo ireny. Dia eo ihany koa zany raha izy enina mianaka no resaka saika 3 mahery daholo ny fotoana nanaovana izay hosodoko izay. Dia farany moa zany dia hoe tsy hoe napetapetaka ny vidiny fa matoa efa natitiny 3 taona izay zany mampiakatra ny vidiny foana mampiakatra ny vidiny mampifanaraka ny zava-misy dia fantany fa misy efa vidy azy. Enina amin'ny rahalahy ireo mpanao hosodoko izay mampiranty ny sangan'asany ka misy amin'izy ireo no tsy mametraka ny sangan'asany amina toerana natokana ho an'izany na ny galeria fa kosa efa manana ny mpanjifa mahazatra azy. Amin'ny ankapobeny hoy ireo mpanao hosodoko tian'ny malagasy no tena mankafy ny zavakanto izay ataon'izy ireo ary tanora izay mipetraka any ivelany ny ankamaroany. Hatramin'ny faharoa ny volana desambra izao moa ny fampirantiana.